ny raharaha Claudine Razemamonjy izay sy ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena ny hitondrana hevitra ao aminao izay andraisana vahiny roa samihafa indray amin'ity androany ity. Avy ato ankavanako ny solombavam-bahoaka Razafy Andrôfa Brunel efa lehiben'ny pafina ny police des airs et des frontières ihany koa ny tenany isan'ny antony raina aminasana azy teto amin'ny fandaraka. Miaraba tompoko. Faly miaraba ny mpiray-tanindrazana manjoya sy manaraka ny Cool TV ary dia misaotra amin'ny fanasana. Mikasika ny raharaha Claudine Razemamonjy nilaza ny tony mpampanolalana Randrena Solo Jacques Androany fa tsy mahafoana ny fanenjehana azy ny fitsoahany ivelan'ny tanindrazana, tsy manana immunité na sata manokana miaro azy ihany koa ity mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity izay azo enjehina toy ny olon-drehetra amin'ny fomba samihafa mifanaraka amin'ny lalàna. Amiko aloha zany tsisy olona hoe tsy maty manoto zany ka ny fandosirana tsy mahafoana poursuite ty vao aiky azy miaggravé ny situation zany fa raha lasa mijokany izy anao ny dossier anao efa ny chaîne pénale efa en état de détention préventive izy azona tao aloha manao prolongation iny détention iny mbola tsy tonga iny de azona to ihany manao de prolongation iny rehefa tsy tonga mihitsy izy de afaka koa izy manao ina moa ty izy mangataka extradition azo atao koa mbola manao commission rogatoire internationale zany hoe mamindra fahefany amin'ny fitsarana anankiray izy any ivelany anao ny asany zay mbola atao zany be de be ny zavatra azo atao fa tsy hoe lasa mijokany de hoe vita. Claudine zany nge conseil spécial zany tsy manana immunité ke zany tsy angatahana autorisation izaizako foana zany hoe mety hoe hiteraka entrave amin'ny fanenjehana procédure tsy misy hoe angatahana meny levé zany angatahana hidina fa il est une citoyenne comme tout le monde et justiciable comme tout le monde. Tsy misy eto Madagasikara kosa ny atao hoe tantandalàna raha ny fanazavany manampahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiana. Resaka politika mifono tsy fanarahan-dalàna no nahatavavoany teto Madagasikara. Tsy tany ndan-dalàna eto Madagasikara, tsy tany demokratika eto Madagasikara, tsy misy fitantanana mangarahara sy mahomby eto amin'ity firenena ity. Tsy tokony hivoaka ny Madagasikara satria ao anatin'ny famotorana izao fa mahatonga safidy zay lazain'ny be sy ny maro hoe évasion organisée na lalana politika politika dia tsy ampiarina ny lalàna ka raha ohatra ka lasa antsokosoko any ivelany ramatoa Claudine dia azo lazaina hoe fandikana lalàna zany. Mikasika ny olona Rinandriamadavy kosa nambarany tony mpampanolalana fa azo enjehina araka ny lalàna ihany koa izy izay nanao fietsika tsy mendrika ny mahampanao lalàna azy ary tratra ambody omby. Azo sary koa satria ny caméra ny télé samy namoaka an'iny daholo tena misy heloka azo anenjehina azy mihitsy ary tena nge zany tena atao hoe flagrant délit satria tena ambody omby tratra mihitsy misy proof mihitsy anisan'ny nataony teo zao nitarika olona tsy mahazo autorisation kory de re mitondra reny olona be dehibe mivorivory teny reny raha izay faharoa mihicité olona à la révolte fahatelo reny mitoratoraka ny tranobe anko reny ny fanombanan-javatra reny miteraka za dégradation le ihany azo enjehana zany tangamba zareo na teneniko hoe mamihatra hoa raha ohatrohatra sénateur sy mpanao lalàna no manao zavatra ohatran'ireny satria tena miteraka henatra ho an'le institution misy azy de tsinona zany fa ny Sénat. Mikasika ny fanomezana IST faharoa na tsy fahazon-dalana hivoaka ny tanindrazana nomena nyity mpandraraha ity kosa indray ny 7 aprily lasa teo. Raha ny fanadihadiana natao dia efa tonga eny anivon'ny PAF na ny police des airs et des frontières Enivato izany izay noraisiny Bianco Antanana ny 9 aprily lasa teo saingy mbola tafavoaka ihany ny fiaramanidina manokana nitondra ny Claudine Razemamonjy. Loharan-baovao iray no nahafantarana fa tsy naharay baiko mikasika izany kosa ny polisym-pirenena izay mijanona eo amin'ny fanatanterahana baiko fotsiny. Eny amin'ny ministeran'ny Attany sy ny ministeran'ny Raharaham-bahiny ihany koa izany IST na tsy fahazon-dalana hivoaka ny tanindrazana izany saingy tsy nisy akony na ny fepetra noraisiny. Ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny ministeran'ny Attany izay tsy nisy nahazom-baovao fa nandrirarira ny mpanao gazety nanao fanadihadiana.
Ny 7 ny volana novambra 2024 kosa raha tsy ahivina no nisy ny IST voalohany ho an'ity mpandraraha ity izay efa eny am-pelantanany ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Raha ny fanazavana hatrany tsy hijanona eo ny raharaha Claudine Razay mamonjy, azo atao ny mampody azy hanohizana ny raharaha mahavoasaringotra azy saingy andrasana hatreto na mitsabo tena marina izy na nitsoaka nandositra. Laza ny anaraka akaiky ity raharaha ity sy ny fitohizan'ny dingana ara-pitsarana rehetra ny toy ny mpampanolalana ary hijoro hatrany manoloana ny fanenjehana sy izay mety ho vokatra izany. Andriamatoa sombavim-bahoaka ahoana ny hevitro mikasika an'ity raharaha mafana eto amin'ny firenena ity? Ny zavatra misy anie dia mazava e. Napiako ny resaka Andriamatoa mpitsara teo. Nisy lay fanatobahana vola avy amin'ny fanjakana lazaina fa hoe anaovana asa eny anivon'ny commune sy eny anivon'ny faritra maromaro. Rehefa nitobaka lay vola dia samy nahatsapa ny maro fa hoe tsy vita le asa ary tsy tody amin'ny ilana azy zay fampiasana n'ilay vola zay. Nandeha ny fitarainana, rehefa nandeha ny fitarainana dia nisy ny fitsirihana nataon'ny inspection générale d'État. Rehefa nanao an'izay fitsirihana zay ny inspection générale d'État dia nahita ary nahatsikaritra fandikan-dalàna satria rehefa nametrahana fanontaniana nomena demande d'explication ireo olona na tompon'andraikitra ny antefan'ilay vola na ny concerné tao anatin'le raharaha dia nametraka mazava tsara misy tao anatin'le demande d'explication ary ny soniavondry zareo hoe tonga taminay marina ny vola na sora-bola ohatran'izao voalaza fanaovana asa eo anivon'ny commune saingy nisy baiko tonga taminay hoe avoa io vola io dia afondrao amin'ity olona ity. Rehefa tsy nanatanteraka an'izay ireo tompon'andraikitra samihafa eny anivon'ny faritra ireo dia nisy tsindry ambonimbony kokoa nanindro hoe avoa io vola io ary afondrao na omeo an'ny olona ohatran'izao. Tany zany miainga le raharaha. Rehefa nandeha zay raharaha zay dia nisy fandraisan'andraikitra nataon'ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly ary tao anatin'ny fanadiadinana ataondry zareo nahitandry zareo zavatra maro ary na tonga ny zareo nanapa-kevitra hoe nitondra ny raharaha ho eo anivon'ny fitsarana. Ka rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana lay raharaha dia mino fa misy vesatra tsapan'ireo mpitsara reo hoe tokony hitazomana na ametrahana n'ilay olona ho amponja vonjy maika na ilana ihany koa fanadiadiana lalindalina kokoa dia zay no natonga an'ireny fanapahan-kevitra reny. Kanefa dia reny raha mahita reny moa zany ny zavatra nisy hoe rehefa nivoaka zay fanapahan-kevitry ny fitsarana zay hoe ampidirina amponja vonjy maika dia nisy eo amin'izay le sary-mihetsika samihafa dia zao lay olona tsy tafiditra tany amponja fa dia mitsilailay any ivelan'ny nosy. Zay zany ny zavatra misy hatreto. Nresaka tsika tao hoe IST fanakiroa zay no nivoaka tsy nazona fanazavana moa ny tena anivon'ny polisy any laza hoe tsy naray baiko ny amin'izay araka ny fanadihadiana raha tsika teo tsy tonga teny amin'ny pafa tokoa ve zay IST zay raha hevitra manokana? Ny zavatra azoko ambara aloha dia izao raha ohatra ka misy décision d'interdiction de sortie na décision d'interdiction d'entrée tonga eny anivon'ny pafy na ireo tompon'andraikitry ny polisy misahana ny sistany na ny vavahadiny Madagasikara dia tsy mino mihitsy aho hoe isy fonctionnaire de police asa andika na hoe anao sorona ny asany na ny karierany ka andika an'izay didy zay. Ny manam-pahefana manana fahafahana mamoaka an'izay fanapahan-kevitra andrara tsy hivoaka Madagasikara zay dia na ny procureur général ny cour d'appel na ny ministre ny atany ary fanao zany mba ho fanajana ny procédure na ny paika hiasany ny tompon'andraikitra samihafa dia rehefa mivoaka avy any amin'ny procureur général ny cour d'appel lay décision d'interdiction de sortie dia ampandaloviny eo amin'ny intérieur aloha dia iny décision iny rehefa avy eo
no adikany intérieur amin'ny alalana didi-pitondrana na arrêté dia iny arrêté iny amin'izay rehefa avy eo no alefa eninivony reny polisy pirenena miasa amin'ny vavahadiny Madagasikara reny. Rehefa tonga amin'ny polisy zay zavatra zay tsy mino ao ary tsy resy lahatra hoe isy fonctionnaire de police asahndray risque ka hoe ivoana amin'izay fanapahan-kevitra zay. Amiko matoa lay olona tafavoaka dia tsy tonga teny amin'ny pafy la décision d'interdiction de sortie. Na farafaratsiny angamba dia hoe nisy baiko midina na tsindry faran'izay mafy natao tamin'le polisy hoe avoay ty olo ty kanefa amin'izay fotoana zay dia tsy maintsy tompona andraikitra fantatry le polisy hoe hiérarchie direct na hoe lehibe eo amboniny na zany mifehy azy mivantana na lehibe ny ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara na ny antsoina hoe chef de l'administration. Fantatry ny fonctionnaire de police zany indrindraindrindra hoe manamboninaahitra ambony ny tompona andraikitra amin'ireny vavahady reny. Raha ny fomba fijerinao andray vatosolombavambahoaka mety hovonina amin'izay fanovana zay ve ny eo anivon'ny fitsarana malagasy zay isan'ny hoe tsy atokisan'ny vahoaka intsony amin'izao fotoana izao antony mampirongatra an'ireo fitsaram-bahoaka etsero. Raha ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao na ny fanambarana na ny fanazavana nataony tony lehibe na procureur général ny cour d'appel na ny fanambarana nataony ny avy eo anivo ny syndicat ny mpitsara dia mahavelom-bola ary mahavelom-panantenana hoe mijoro zareo ary vonona iroso amin'izay famerenana nyity firenena ty ao anatin'ny fanajana ny lalàna zay na ny tandalàna. Everiko fa fanapahan-kevitra mendrim-piderana zany ary mendriky ny toanana satria zany ny zavatra tsy nisy teto amin'ny firenena tao anatin'ny fotoana fohifohy lavalava zay ka everiko hoe mendrim-piderana ary tokony ho toanana reo mpitsara reo efa mijoro satria ny fitsaranany no antoka isiny ny fahamarinana sy ny hoe iainana ao anatina fahamarinana zany ary indrindraindrindra antoka isiny ny fitantanana madio sy mangarahara satria raha jerentsika nge le teboka ny aingan'le raharaha teo dia fahalotona fitantanan-draharaha ary indrindraindrindra ihany koa tsy fanatanterahana an'ireo lalana zay tokony izorana ao anatiny ny fitantanam-bola sy ny fanatanterahana ny asa eto amin'ny firenena. Inona zavatra misy tao anatin'ny vanim-potoana fohifohy zay zavatra misy angeto Madagasikara ho anay solombavam-bahoaka moa dia zay olona mandendeha ary indrindraindrindra ihany koa maheno vaovao maro samihafa satria ny fitarainan'ny olona eto fitaraina amin'ny piraitan-drazana dia saika tonga aminay daholo fa eto Taninarivo ihany ny tsika no mahita n'izany hoe ao no mofilazako an'izany hoe présence na fanjakana zany fa any amin'ny faritra any dia tena tsisy mihitsy zany hoe présence na fanjakana na hoe présence na administration fa dia tena hoe mitolona samirery sy miady amin'ny fiainana isan'andro san'andro ny vahoaka sy ny fiarahamonina samihafa dia ny zavatra andrasan'ny vahoaka zany dia hoe anjara fanjakana no mametraka fandriam-pahalemana, anjara fanjakana no mametraka tontolo ahafahana mamokatra, anjara fanjakana no mametraka tontolo anankiray ahafahana miaina kalalahana sy ny sisa. Nefa zany adidy rehetrarehetra zany tsy vita le fanjakana. Misy fanapahan-kevitra mivoaka avy ety amin'ny fanjakana fohibe hoe mba everina fa hoe ho marika an'izay fisiny ny fanjakana fohibe zay. Raisitsika ohatra zao ny distrikany Mananjary. Amin'ny commune rurale ny distrikany Mananjary tsy ho tononoko le toerana dia nahazo fanamboarana sekoly tamin'ny taona 2014 sekoly anankitelo. Dia ireo sekoly anankitelo ireo dia efitra telo tsirairay avy. Rehefa navoaka ny fanjakana ilay tolo-bidy ary omena le asa dia niraisina mpandraharaha. Rehefa niraisina mpandraharaha io rehefa narahana le dossier efa mivoaka teo anivon'ny trésor ny vola fa na briky anankiray ary tsy tonga tany amin'le toerana voalaza fa anamboarana n'le asa sy anamboarana n'le sekoly. Zany ny zavatra iainan'ny firenena. Le fanjakana zany efa tsy mahavita tsony manome ny zavatra ilaina dia le minimum d'indice
ahafahana miteny fa hoe fanjakana na mianty na fanjakana foibe na miantya na zay ara mbola voahodina ka zaho a de tena hoe mankahery ny fitsarana sy ny mpitsara mijoro ho fanadiovana sy ho fanatsarana ny fitatanandrara eto amin'ny firenena ary dia za dia midera manokana zay fitsanganandry zareo zay. Raha iverenantsika kely raha Claudine Razaimamonjy mpanolotsaina manokany filohan'ny repoblika eto ny voaresaka maninona tsy mitondra fanazavana ho an'ny vahoaka na ny mpitondra ny filohan'ny repoblika na ny ao anivon'ny gouvernemanta madio tanana ao anatin'izao hoe ny filohan'ny repoblika ny vahoaka. Sarotra aloha ny hiteny hoe madio tanana izy. Ny antony dia tsotra, ny filohan'ny repoblika no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny firenena. Ary za mihevitra hoe na misy ary ny tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny rafitra atao anatin'ny firenena omena andraikitra dia veriko fa adidy sy andraikitry ny filohan'ny repoblika ny manara-maso ny fomba fiasan'ny tompona andraikitra tsirairay avy ary indrindrindra ihany koa manara-maso ny fampiasam-bola mba adio sy angarahara ary iantefa amin'izay tokony iantefana eto amin'ny firenena. Ka raha ohatra mitranga ny zavatra ohatra an'ireny, lay resaka ny tsy voandroany fa amiko a matoa ny procureur général ny cour d'appel nefa miteny fa hatrany amin'ny volana maromaro tany aloha nefa nandray fanapahan-kevitra hoe ity olona tia dia aiahina manao kolokoloka nandraisana fanapahan-kevitra noho ny fangatahany sampandraharaha tompona andraikitra dia everiko fa efa tokony miantso sahady zay ny inona moa zany tokony miatiré ny attention filohan'ny repoblika zany zay amiko ary zany filohana repoblika zany a dia destination iantefany reo a fampitambaovao samihafa amin'ny service de renseignement rehetrarehetra amin'ny rafitra anatin'ny firenena mantsy a dia misy service de renseignement zay a manara-maso ny zavatra rehetrarehetra misy ato anatiny sy ny zavatra rehetrarehetra miditra avy any ivelany a na ivoaka any ivelany dia zay le renseignement zay a misy économique, misy sécuritaire, misy social, misy fanatanjahantena amin'ny lafiny maro ka ny filohan'ny repoblika dia anaterana farany an'ireo vaovao rehetrarehetra sy ny tranga rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena. Ka amiko dia sarotra ihany ny hiteny aminy hoe madio tanana izy satria iantefa zany hoe vo misy fotsiny zany ny fangatahany nataony Bianco teo anivon'ny procureur général ny cour d'appel dia efa tsy maintsy nisy compte rendu tonga tany aminy. Voanandray décision ny procureur général ny cour d'appel na moka décision d'interdiction de sortie tsy maintsy efa misy compte rendu tonga any aminy. Ary everiko fa tokony manana an'izay sensibilité zay ny zany hoe filohan'ny repoblika zany satria zany a no hitarafany rehetrarehetra mihitsy hoe makaizany firenetsika ary inona zavatra azo andrasana sy andrandraina sy antenaina amin'ny hoavin'ny firenena indrindra fa lafiny fampandrosoana. Raha ny vaovao farany moa tsy ataoko hoe farany fa ny vaovao amin'izao fotoan'izao hoe tsy efa tsy ao amin'ilay hôpitaly misy azy tao Maurice Tsony Ramatoa Claudine amin'izao fotoan'izao mba Ramatoa Brunel Razafintsaindrô fa inona no mety ho akony ity raharaha ity eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Alohan'ny amaliko an'izay ngamba aloha dia tiako raisina kely ilay fanamarinana nataonao teo hoe araky ny vaovao mandeha dia ohatrany hoe tsy ao amin'ilay hôpitaly Tsony ilay Ramatoa. Raha ohatra ka mitombony zany vaovao zany dia hitako hoe mifatratra mihitsy zany le fiahiahina sy ilay resaka hoe fampandosirana vorindra raha ohatra ka zay ny zavatra misy. Dia tiako apetraka ihany koa mba ho hitan'ny mpijery antsika hoe ny tompona andraikitra rehetra
na ny manamboninahitra eo anivon'ny polisy-pirenena na eo anivon'ny gendarmerie dia misalotra ny sata ny manamboninahitra mpanao famitorana na le hoe officier de police judiciaire dia ny procureur général ny cour d'appel raha ohatra ka tsotsorona ny fitenenana azy dia hoe ny procureur général ny cour d'appel no grand patron ny OPJ rehetrarehetra dikan'izay zany raha vao manome baiko ny procureur général ny cour d'appel amina raharaha ara-pitsarana anankiray dia manatanteraka an'izay ny manamboninahitra mpanao famitorana rehetra na ny OPJ satria hiérarchie directe ny OPJ ny procureur général ny cour d'appel amin'ny lafiny judiciaire ka raha ohatra ka hoe mamoaka décision d'interdiction de sortie procureur général ny cour d'appel ka raha ohatra ka hoe nandefasany dika mitovy ny pafy tonga dia afaka miazira sady amin'ny alalan'iny fanapahan-kevitra avy any amin'ny procureur général ny cour d'appel iny ny pafy fa amina resaka paika araky ny lalàna no hoe andalovan'ilay izy any amin'ny atitany mba ivoan'le izy ho didim-pitondrana zay ngamba everiko hoe tsara ny mametraka an'izay so de mieritreritra ny sasany fa hoe raha avy any amin'ny procureur général ny cour d'appel lay didy dia nandalo tany amin'ny intérieur de voatazona tany zay ngamba niindro kely tao anatin'le raharaha fa raha ohatra ka hoe nandefa dika mitovy avy hatrany teny ny vavahady rehetra teny ampafy ny fitsarana dia afaka nandray andraikitra sahady ny tompona andraikitra rehetra eny anivon'ny pafy ny akon'izao eo anivon'ny fiarahamonina ny akony aloha zany ny fahitako azy dia miabo satria ny vahoaka zany teo efa tena ny ravoravo tanana tanteraka mihitsy fa de fa tena hoe firenena anankiray tonga amin'le fitenenan'ny tanora hoe tsisy bedy samy manao zay mahafalifaly ny fony samy manao zay mahafinaritra azy samy mandroba an'izay robainy samy manangona an'izay angoniny ny tompona andraikitra samy hafa fa rehefa nitrango ty raharaha ty ka nijoro ny fianakaviamben'ny fitsarana de taitra daholo ny rehetra hoe zay ahay ohatrany mba misy fanantenana azo velomina ndray ary andrandraina fa misy fanarenana mbola azo atao eto amin'ny firenena ka ny fahitako azy sy ny andrasan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny de hoe hotody hatramin'ny fiafaran'ny raharaha ny asan'ny fitsarana ary raha ny feo enina ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina dia miandrandra ary manantena n'izay asa-pitsarana zay ny vahoaka ary manoana indrindrindrindra zay asan'ny fitsarana zay inona zay fanarenana andrasan'izay inona tokony hiarina ao anatin'ny firenena ohatra ny zavatra tokony hiarina aloha zany dia ny fanarahan-dalàna sy ny fangaraharahan'ny fitantanana izy io mantsy zany ane raha ohatra hoe ho anay manara-maso ny fiainam-pirenena zavatra tsy nataitra anay tsolo le zavatra ary tsy nahagaganay fa zavatra tsy maintsy ho tonga am'izao satria ao anatina fitantanan-draharaha-pirenena zany dia ny fandraisana andraikitra rehetrarehetra na ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra dia tsy maintsy misy fiantraikany foana eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny fiarahamonina ka ho anay voanitsangana fotsiny ty repoblika faefatra ty ka lay lalam-pandroenana zay nanaovana fianianana ny tsopotsoponina sahady ny andininy tao anatiny hoe ty andininy ty metimety amintsika dia arahantsika ty andininy ty tsy metimety amintsika dia aolantsika na avadibadikitsika na tsy adzaitsika na tsy taterahantsika na moditsika faniny ny fiatraikan'izay eo amin'ny firenena dia efa goavana be satria izy le nambarako teo hoe ny mpitarika sy ny mpitondra dia zay no marika tarafy ny fiarahamonina rehetrarehetra na ny mpiasam-panjakana io na ny tatsah io na ny mpandraharaha io rehefa hoe seam-piarahamonina ao anatin'ny firenena dia manara-maso ny mpitondra hoe inona ny ataony
mahitsy izy de mahitsy daholy ny rafitra rehetrarehetra ty ambany. Misabaka izy de mahavita grand écart mihitsy ny antanatohatra rehetrarehetra aty ambany ity. Ka zahay tsy gaga, zahay manokana de tsy gaga hoe hatrany ampiandohana mihitsy a nefa naorona teo ambonina fitaka sy lainga lay fitondrana sy le rafitra rehetra. Ka ny fiantraika an'izay dia zao iarahantsika mahita zao satria mieritreritra daholy zay manana fahefana sy andalovana rafim-panjakana rehetrarehetra na eo fitatanandraharaha zany na ny fikirakirana ny volam-panjakana fa hoe samy miafaka manao ary tsisy bety satria ny lehibe sy ny patron ary ary mba manao zay manandrify azy koa de mba samy manao daholy koa zany ny rehetrarehetra. Ka amiko dia fotoana zao tokony hoe ametrahana zavatra vaovao mihitsy ho an'ny firenena. Fefa vitany zao rafitra zao ny nanapirofo hoe io ny nataony a, io ny vitany a, io ny azony nomena ho an'ny firenena sy mipiraitan-drazana de tsika rehetrarehetra samy mahafantatra hoe tsy misy afa-po mihitsy ny piraitan-drazana na faritra samihafa amin'ny zavatra misy ary tsisy zavatra azo andraindraina santenaina amin'ny fandehana ny toedrara samihafa eto amin'ny firenena. Isan'ny atao hoe takin'ny eo anivon'ny antoko politika mpanombotra ihany koa ny fijoroan'ny haute cour de justice izay efa tokony zoro herintaona taorian'ny fijoroan'ny nalan'ny filohan'ny repoblika ankehitriny hatramin'izao fotoan'izao aloha mbola tsy misy ny haute cour de justice. Ahoana ny hevitrareo vahiny nasaina mikasika an'izay tomboka atao amin'ireo député? Iny ny tsisy ady hevitra tokony atao hoe disposition constitutionnelle iny na tsindry apetraky ny lalam-panorenana hoe rehefa lany ny filohan'ny repoblika ao anatin'ity repoblika fahaefatra ity dia tsy maintsy mametraka an'izay haute cour de justice zay ao anatin'ny 12 volana ao arinany mipetrahany. Fa raha ohatra ka tsy mapetraka an'izay izy a dia ampiarina aminy ny fanonganana araky ny voalaza ny lalam-panorenana ihany. Dia io moa ny zavatra hita, io ny zavatra nisy natao ny famadibadiana, natao ny fanodikodonana samihafa dia zao tsika mbola telo taona efandray efatra taona teoriana mbola tsy tafapetraka zay haute cour de justice zay. Ka ny anay zany de miverina foana zahay hoe hatrany ampendohana mihitsy nefa diso ary tsy nanaraka ny lalàna zao rafitra sy zao fitondrana zao. De itsika amin'izao fotoana zao zany a no manomboka hiantrakany le fijinjandry zareo an'le zavatra nafafina. Ary eo mampalahelo hoe izy no namafia de izy no mijinja fa tsika ny mihinana an'le mangity. Mety rovina no endrasana an'izay ndre matoa solombavam-bahoaka efa hiroso amin'ny fivoriana ara-potoana nareo atoato. Lay fametrahana tsy miankina aminay intsony satria ny anjaranay a vitanay. Satria rehefa nametraka lalam-panorenana fa tsy maintsy apetraka io dia ny mpikambana ao anatin'io a dia mifaritany lalàna ihany koa de manana anjara ny amin'ny fanairana ny amin'ny fijoroany ve nanaitra ny teo anivon'ny mpanantanteraka nareo hoe aiza le izy mandraikitrareo an'izay efa natao zany satria tafiditra tao anatin'ny motif ny motion d'empêchement nataony antenimieram-pirenena ny filohan'ny repoblika zay tsy fitsanganany haute cour de justice zay fa nanana ny nambarany moa ny teo anivon'ny ACC dia iny ny fanapahan-kevitra noraisiny fa ho anay antenimieram-pirenena dia afaka miteny zay hoe vitanay ny anjaranay satria voafidinay tao anatin'ny vanim-potoana ara-dalàna ny solo-tenanay hiasa ao anatin'io rafitra vaovao zay tokony hipetraka araky ny voalaza ny lalam-panorenana io. Niverena kely ihany le raharaha Claudine raha zay mamonjy ity isan'ny voatontonona ihany koa tao anatin'ny fitaritan'olona sy ny fanaovana fihetsika ny sokajin'ny procureur général hoe tsy mendrika amin'ny maha-parlementaire azy ny olona Rina Andriamandavy amin'ny maha-parlementaire anao ahoana ny hevitrao mikasika an'ireny?
ny hevitro a dia tsotra everiko fa ny mpanao lalàna rehetra dia mitovy zo mitovy anjara ary mitovy sata mampalahelo dia misy loolona anankiray zay niantso ny vahoaka ary niantso tanàna maty ary niantso ny vahoaka hipetraka ny antranony isaintsaina ny fanapa-kevitra tokony raisina amin'ny tsy fandehanany toetra ray eto amin'ny firenena ny samborona savaina trano fampitadiavana anaovana azalambo namoahana didy ny gadraina nefa ity zao a misy loolona anankiray hitapoko hitam-pirenena midina an-dalambe mitondra ary mitarika olona manao hetsika na asa tsy manara-dalàna dia miandry ary samy miandry vahoaka malagasy rehetra hoe inona no andrasana ny mpanao lalàna mantsy a dia arovany lalàna ary tsy maintsy angatahana fahafahana manenjika raha ohatra ka misy fandikan-dalàna nataony na ny tanterahany raha ohatra ka tsy ambodiomby lay raharaha fa raha ohatra kosa ka hoe ambodiomby lay raharaha dia tsy ilaina mihitsy ny fangatahana fanenjehana na ny autorisation de poursuite atao ny ataon'ny fitsarana anenjehana n'ilay olona iny nefa zany dia hitapoky hitam-pirenena ary voapirofo fa hoe ambodiomby iny io matsy io ambodiomby io matsy amin'ny fisainana malagasy zay fa raha ny voalaza ny lalàna dia ao anatiny ny andininy fahenina sy ronjato ny paikadeloko izy io na ny article 206 ny code de procédure pénale dia lazainy ao hoe inona ny voalaza ao anatin'io article 206 io na ny atao hoe ambodiomby na ny hoe flagrant délit ny atao hoe flagrant délit dia hoe fandikan-dalàna mitranga ao anatin'ny fotoana itenenana qui se commet actuellement ozy ny vazaha na fotoana fohy kely taoriana na hitana fa hoe fandikan-dalàna le zavatra hoe dans un temps très voisin de l'action na koa hoe misy présence de traces ou indice zay manapirofo fa nisy fandikan-dalàna dia eo ihany koa le hoe enjehan'ny vahoaka na hoe suivi par clameur public dia mbola misy ihany koa ny misy an'izay koa hoe réquisition de chef de maison zay any amin'ny article 209 ny code de procédure pénale amin'ny andininy farany ka raha ohatra zany ka hoe reo voalaza reo zany no arahana mikasika an'iny zavatra nataon'ny loolona teny amin'ny bianco iny dia tena mipetraka tsara mihitsy le hoe qui se commet actuellement na hoe rehefa naheno anio ny fiarahamonina dia miatsakasaka tena mpanao gazety dia mbola tratra teo izy manao an'le action hoe dans un temps très voisin de l'action mbola hita teo lay olona maro miaraka aminy miogaoga sy manao an'ilay zavatra reny rehetrarehetra reny zany dia pirofo tsy azo lavina hoe misy ny flagrant délit na hoe misy ny fatratrarana ambodiomby an'ireny fandikan-dalàna reny inona fepetra tokony ho raisina manoloana an'izay fatratrarana ambodiomby a ro olona mpanao lalàna izay en plan flagrant délit les notions de flagrance lefa mazava le tenenin'ny monsieur le député teo ny qualification en délit ngamba ny sisana ny infraction no tokony ho atao dia za mahita fa ndre matoa procureur général koa fa niteny fa irosy mihitsy amin'izay fanenjehana zay mazava le izy anie voalohany indrindra nitarika olona ikomy tany amin'ny bianco ny faharoa dégradation na lieu et bâtiment public satria hitantsika fa nitora-tavoangy etsetra raha tsy tonga teo zany mpitandro ny filaminana dia tsy fantatra zay zavatra mety nitranga tao amin'ny bianco tao mety sanatria may angambany ka tenako mahita zany fa
tokony misy exemplarité mihitsy a ny zavatra misy manoloana nytony dosie ohatrany tony satria misy fandikan-dalàna tena ataona parlementaire amina hoe exécution na enquête judiciaire satria azadino fa police judiciaire niny eo amin'ny Bianco ka zay fanototohinana ny fanatanterahana ny enquête judiciaire zay zany tokony maka exemplarité mihitsy a ny procureur général ny cour d'appel Antananarivo manenjika avy hatrany satria le flagrant délit dia tena efa mipetraka incontestable zay zavatra zay. Raha-pirenena misy amin'izao fotoana izao alatra volam-panjakana firaisana tsy kombakomba tsy fisiny mangarahara fitantanana tsy mahomby kolikoly sy ireo fanitry be ny firenena isan-karazany inona no mety ho fiantraikan'izao any amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena. Fiantraikany aloha hitako hoe mazava za matoko tsy mino fa raha ny mpifidy dia tsy hametraka fitokisana intsony mihitsy amina tompona andraikitra na ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha ny zavatra misy satria zavatra rehetrarehetra zay nandrasa ny vahoaka sy nantenainy vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy dia tsisy to ary tsisy tanteraka. Etsy ampamaranana ny fandaharana dia ampatsahivina fa ny raharaha Claudine Razimamonjy sy ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena no nitondrana jefitra tato anatin'ny fandaharana Ankitsipo ny androany teny farany sy vahaolana ampandrosoana sy anarina ny firenena tokoa avy aminareo vahina saina ao androany tompontsika atao amin'ny député. Le izy tsotra tsy misy firenena mandroso raha tsy madio sy mangarahara ny fitantanana. Raha tsy miaina ao anatin'ny fahamarinana ny tompona andraikitra samy hafa ao anatin'izay fanatanterahana ny fitantanan-draha-panjakana izay tsisy ninina azo andrandraina sy antenaina mihitsy ho an'ny firenena. Ka za dia mahita ary mahatsapa hoe tsy misy zay na hoe tsy ampy zay irairaina foana ary tononona trano hoe bonne gouvernance état de droit nefa raha ny zavatra misy sy arahana mahita dia tsy mitodika any amin'izay nefa izy le nambaraka teo hoe antoka tsy azo iodivirana mihitsy ampandrosoana firenena anankiray zany hoe fahadiova-pitantanana sy fahitsiana ao anatin'ny fitondrana zany tsy maintsy marina zany ny mpitondra zay vao mandroso ny firenena anankiray fa tsy misy firenena androso ao anatina fitantanana tsy marina zany. Eny ary toko klasy tobokivavy dia izay ihany koa entina manakatona indray ny fandarana Ankitsipo tamin'ity androan'ity isaorana be dia be ianareo amin'ny rahalana naiko vahiny ny fandarana tamin'ity androan'ity.